Falindray miarabantsika mpiaino sy mpanaraka ny fandarana Kristy Noivo eto amin'ny radio vaovao masoa ampitombonina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha dia mbola no ihany nresaka tokantrano izay efa natombokontsika moa efa herinandro mahery zay no niresantsika an'izany sujet zany. Tao anatin'ny sujet izay niresantsika teo aloha dia niresakitsika hoe milano lohan'ny vavy. Ary tao anatin'izay fampantsiahivana fohy dia miainga avao amin'ny laha avokoa ny zavatra rehetra, satria miainga avao amin'ny Kristy avokoa ny zavatra rehetrarehetra, araka ny teny hoe milano lohan'ny vavy ary Kristy no lohan'ny fiangonana. Ten'Andriamanitra dia miteny hoe isika tia ozy izy satria izy, zany hoe izy Kristy zany efa tia taloha antsika. Dia tao anatin'izay fandarana izay efa nenoantsika teo aloha izay ihany koa no nanazavana tao anatin'izay hoe itsika lehilahy raha tsy afaka, raha tsy manana ny fitiavan'i Kristy aloha, raha tsy nandray n'ilay fitiavan'i Kristy dia ho sarotra amintsika, ho sarotra ary tena ho sarotra amintsika ny ahay ity ihany koa ny vadintsika. Tsy ho haintsika zany satria zay zavatra ananantsika ihany no afaka omentsika, zay zavatra ananantsika no afaka omentsika. Ary rehefa amin'ny fotoantsika nandray ny fitiavan'i Kristy dia zay fitiavan'i Kristy zay, zay fitiavan'i Kristy zay kosa no mahatonga antsika lasa ity ny vadintsika. Ny vehivavy dia tsy natao hanome fitiavana, fa raha ny tena marina ny vehivavy dia natao hanome an'izay niraisiny fotsiny. Dia tao anatin'izay fandarana izay no nanazavana hoe ny vehivavy dia izay omena azy ihany no averiny aminao. Zay tena mila mazava zany zay, satria zay matetika rehefa tsy azo dia mampikorotana tokantrano maro. Rehefa omenao fitiavana ny vehivavy dia mamerina fitiavana aminao izy, ary ampitombony ny fitiavana nomenao azy iny ary dia iny no averiny aminao. Omenao trano ny vehivavy dia omeny tokantrano ianao. Omenao tsirinaina izy dia omeny zazakely ianao, mazava ho azy. Omenao fahasorenana izy dia mazava ho azy fa omeny fikisitinana ianao. Omenao alahelo izy dia azagaga raha mijinja fahatezerana ianao. Zay ny vehivavy, satria tady tsara zay no mahatonga hoe ny vehivavy no na ny toe-batan'ny vehivavy arany dia natao izy hitondra, entre guillemets hikotrika, hitondra an'izay zavatra nomena azy ary hamoaka an'iny amin'ny fahatsarana kokoa. Zay ny conception an'ny vehivavy na eo amin'ny vatany arany. Ary tahak'izay ny vehivavy zany zay zavatra omenao azy ihany no averiny aminao. Zay raha lahy tena mila azo zay zavatra zay, satria matetika rehefa tsy azontsika zay zavatra zay dia manjary miandry zavatra tsika ny vehivavy, nefa ny tena marina ny lehilahy no tsy maintsy manome voalohany ary iny no averin'ny vehivavy. Tahaka ny Kristy, i Kristy tsy niandry atsika ity azy. Raha itsika nandrasan'Andriamanitra hoe ity an'Andriamanitra dia tsisy voavonjintsika na iray ary. Fa fantatr'Andriamanitra fa incapable tsika ity azy, dia izy lo nedina teo amin'ny toeram-boninahiny ary nity atsika. Zay sary zay no sary entin'Andriamanitra ary apetrany ao anatin'izany tokantrano zany. Zay sarin'Andriamanitra zay, zay araka ny teny hoe isika tia ozy izy satria izy efa tia talohantsika. Ilay Andriamanitra fitiavana izay nity atsika taloha, nanome atsika an'izay fitiavana izay. Rehefa mazava tsara zay zavatra izay dia ny fehany zany dia tsotra. Ny ivon'ny tokantrano dia tsy maintsy Jesosy Kristy sy ny fitiavany ary ny asa mpamonjeny. Zay tena mila mazava zay. Ny ivon'ny tokantrano dia Jesosy Kristy sy ny fitiavany ary ny asa mpamonjeny. Fa eo ankilany kosa ny lahy
ny lahy sy ny vavy. Tao anatin'ny fandarana izay efa nandeha teo ihany koa de nanazava ihany koa ny hoe ny tena atao hoe tokantrano kristianina ry havana dia firaisanao amin'ny fanahy aloha, fusion d'esprit, zany hoe ray ny fanahy, lay fanahin'ny kristy samy ao am-pivady, zay fanahin'ny kristy anankiray zay no miteraka firaisan-tsaina, lasa manome firaisan-tsaina, ary zay firaisan-tsaina zay rehefa avy eo no miteraka fifandraisana eo amin'ny vatana sy eo amin'ny tontolo hita maso. Zany hoe raha fehezina zany dia fusion d'esprit, miteraka union dans l'âme, firaisan-tsaina, firaisam-po, ary miteraka relation de corps, fifandraisana eo amin'ny vatana. Tsy azo afa-matika zay ry havana. Zay ny atao hoe tokantrano kristianina. Za tsy miresaka hoe tokantrano voasoratra any amin'ny firaisana, iny le sakafo iny, na tokantrano zay vita fomba ohatra fomba malagasy, za tsy resaka an'izay. Na ihany koa hoe tokantrano vita fombafomba fanamasinana ao am-piangonana, nefa tsy misy firaisana ao amin'ny fanahy akory. Za tsy miresaka an'izay satria zay resakafo zay. Fa resaka tokantrano kristianina ny resaka eto, zany hoe Kristy no ivony io tokantrano, Kristy no eo anelanelana, i Kristy no manelanelana ny mpivady, i Kristy no velona ao anatin'ny mpivady tsirairay, i Kristy no mameno zavatra rehetra ao anatin'izany tokantrano zany. Raha vao tsy mipetraka zay Kristy ivony tokantrano zay ravana, de tsy ho possible mihitsy zany ny ahazonao na iainanao anty zavatra ho resahako ty, satria zay ny zavatra resahako eto de tokantrano kristianina ny zavatra resahako eto. Tao anatin'izay ihany koa no nilazako hoe raha tena te hiditra amin'izany tokantrano kristianina zany aloha de ny lahy sy ny vavy tsy maintsy manana an' Jesosy Kristy zany. Tsy possible mihitsy ny tokantrano raha tsy manana an' Jesosy Kristy. Za tsy miteny hoe tsy misy olana tsony rehefa Kristy no ivony tokantrano, tsy izay no niteneniko. Mety misy olana, mety misy korotana, mety misy ady, fa saingy zao kosa ny assurance ngeza indrindra mampilamina ny tokantrano de zay le firaisanao amin'ny fanahy ao amin'ny Kristy zay, satria zay no miteraka firaisan-tsaina rehefa avy eo, ary zay no miteraka fitiavana, miteraka fandeferana, miteraka fahononantena, miteraka fifaliana, miteraka fiadanana sy ny vokatra ny fanahy maro isan-karazany zay tokony iseho eo amin'ny mpivady. Zay zany mila matsapa zay zavatra zay. Ho resahako fohy fotsiny hoe raha te hiditra amin'izany tokantrano kristianina zany ianao de tsotra, samy mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy elo mpivady. Ohatrany ahoana zany hoe mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, tsy misy afa-tsy ny hoe voavelany eloka. Voavelan'i Jesosy Kristy ny elokao teo amin'ny hazo fijaliana, voavelany elokao taloha ankehitriny aroavy. Niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, finoana zany resaka zany, ary iainana zany, niara-maty taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Nitsangana tamin'ny maty Kristy, resy ny fahafatesana tambony ota, ary niverina izy, ary Kristy ny lasa velona ao anatiny mino rehetrarehetra. Zay ny atao hoe mandray an' Jesosy Kristy, zay ny atao hoe filazantsara, mifototra amin'ny asa-pamonjeny Kristy. Rehefa mbola tsy mino an'izay ny mpivady ary tsy miana an'izay ny mpivady de ho sarotra aminy ny andray an'ity, ho sarotra aminao ny andray an'ity fampianarana sy fanazavana zay hoentiko ty, satria olona efa manana ny Kristy ny mpivady, ny resaka resahako eto, olona efa samy ao amin'ny Kristy zany ny mpivady, olona efa samy mino fa olona efa samy hovela eloko, olona efa samy mino fa efa samy maty niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, olona samy mino fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary resy ny fahafatesana tambiny ota, ary olona samy mino fa efa Kristy ny velona ao anatiny. Zay zany loha mila tena mazava tsara zay. Androany kosa am'izay iresaka hoe inona ny responsabilité an'ny lahy, inona ny responsabilité an'ny vavy, inona no rasan'ny lahy de inona no rasan'ny vavy ao tokantrano. Tsy maintsy Kristy ry havana no raisitsika ohatra. Inona no andrasantsika amin'ny Kristy aloha? Ny tena marina ry havana ny zavatra tena ilaitsika amin'ny Kristy de mila tiavina tsika, mila mahatsiaro fa tian'Andriamanitra tsika.
rehefa tsy mahatsiaro raha kristianina tsy mahatsiaro hoe tian'Andriamanitra zany a tsy possible zany iainao anaty fiainana kristianina. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zany an'la tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zany mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao ary zany nampaharetako ny famindram-poko taminao. Inona ny dikan'izany? Ny tena problème antsika olombelona voalohany indrindra de tsy ampy fitiavantsika, tsy mahatsiaro fitiavantsika. Zay no mahatonga antsika mitady repèrana fitiavana amina zavatra maro isan-karazany eto amin'izao tontolo izao. Te ho tian'ny olona, te ho accepter, te ho accepter, mitady acceptation de soi, mitady ho tiavina, mitady ho apetraka amin'ny toerany, de zany mahatonga hoe lasa rehefa manam-bola de mety ho tian'ny olona, rehefa mahay be de mety ho tian'ny olona, rehefa ohatran'izao de mety ho tian'ny olona, de lasa valeur any amin'izao tontolo izao le izy. Fa ny tena fitiavana ry havana ary ny fitiavan'Andriamanitra de Andriamanitra tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary nity asy ianao, nity asy ianao. De izay fitiavana zay no ilaitsika voalohany zay, ilaitsika olombelona. Iresaka momba ny tokantrano rehefa avy eo, fa hifantoka aloha tsika amin'ny hoe inona, satria Kristy ny loha tahaka ny lehilahy ary ny fiangonana ny corps de Christ kosa no tahaka ny vehivavy. De izay mahatonga hoe miresaka kely aloha ny besoin ny corps de Christ, zany hoe ilay symbolisme an'ilay vehivavy zany, lay fitiavana. Faharoa manaraka an'izay ny identité. Inona dikan'izany? Rehefa tsy mahalala ny fototra maizy azy ny olona anankiray, zay le olona tsy hita fototra, de miozongozona izy amin'ny zavatra maro isan-karazany. Na tonga an' Jesosy Kristy de mba hafantaranao hoe izy ianao, mba hafantaranao hoe izaho de zanak'Andriamanitra. Zay manana ny fanan'Andriamanitra ozy izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Izaho de Kristy ny velona atao anatiko, zay ny identité ao, zay ny momba. Rehefa tsy manana an'izay ny kristianina de tsy maintsy hiozongozona izy, ahozongozony zavatra hita maso maro isan-karazana izy, ahozongozony ny fisehoany ivelany rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao izy, lasa ampitatena à gauche à droite. Ary ny fahatelo ry havana de ny sécurité. Tsy hitako mizy adonikanana azy amin'ny teny malagasy, fa mila mahatsiaro ho en sécurité, zany hoe mahatsiaro afa misy mpia, mahatsiaro afa misy mpikarakara, mahatsiaro fa misy miandraikitra sy miadidiny momba. Ary zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy izy aoka ho adidiko ihany, ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Inona ny dikan'izany ry havana? Satria zay le sary ary zay ny ao tokantrano zay. Vehivavy ry havana, ny vehivavy rahalahy isany de ny zavatra ilainy voalohany zany de ny fitiavana. Tena mila fitiavana io vehivavy io, fa tena rehefa tsy omenao fitiavana io de azagaga ianao, raha anana fahasahiranana ianao amin'ny relation anao ao tokantrano, satria tsy mahazo an'izay fitiavana dedavin'izay. Izy ohatry ny ahoana zany fitiavana dedavina zany? Misy endrika maromaro izy io, mety amin'ny alalan'ny fomba fitenenanao, mety amin'ny alalan'ny fitenenanao ny fanatsaranao azy, ny fiankoragenao anazy. Mila ankoragena ny vady, mila tenenina teny mamy ny vady, hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Antsaranao rahalahy no miteny ny vadinao, tiako ianao, je t'aime chérie, sy ny rehetrarehetra, tu es jolie. Antsaranao no miteny an'izany, ampiseho fitiavana izy, asehoy anazy fa hafa noho ny rehetra izy, fa tsy mitovy amin'izay vehivavy rehetra manodidina anao. Tsy fanao rahalahy isany mampitany vadinao amin'ny hafa, tsy azo atao zany, ary tsy fanao zany. Tsy fanao no mampita ny vady na ratsy ohatry n'inona ara ny fieritreretanao azy ny zavatra ataony, fa dio ny mampita ny vadinao amin'ny olo-kafa. Fa dio zany, encourageo izy, encourageo izy, tenenao ampitiavana, ay tsy ho ampitiavana izy. Misy fomba fiteny
afaka rehefa ohatra mbola tsy kapabla aloha hiteny an'le tenim-pitiavana aleo tsy miteny aloha. Omeo fotoana manokana izy mba hiarahanareo roa. Marina fa betsaka ny adidy, betsaka ny andraikitra, betsaka ny zavatra maro isan-karazany zay sanina, fa omeo fotoana manokana izy. Ameo fotoana manokana izy ianareo roa rery. Moment d'intimité, moment de qualité. Tahakanao zay misy moment de qualité iarahanao amin'ny tompo irery, zay tsy azony izaniza elingeleniny zay. Omeo azy zay, ilainy zay. Ilainy ihany koa raha misy ny azo atao ny cadeau kely isan-karazany. Indraindray ny zao tontolo zao lasa mampianatra atsika fa tena zavatra tokony ho atao zany. Rehefa mody ao trano mba hitondra ao zavatra kely mifady na rozy na zavatra ohatran'izany, tsy mampanina ny rozy anankiray ny ery Anosy be za mino fa bouquet de rose anankiray tsy mihoatra ny 50 000 francs bouquet de rose reny. Hitondray zavatra kely, mety misy zavatra ao an-trano, zavatra madinidinika hoentinao, zavatra mifono fitiavana, fa tsy adidy ihany koa nefa le resaka eto. Zavatra mifono fitiavana, mampiseho ny fitiavana ho azy, satria ilay fo manolotra an'le izy, ny tena zava-dehibe. Omeo cadeau izy rehefa misy ny fotoana, mba omeon'izany izy. Ilainy zany, ilainy zany. Aza miandry Saint-Valentin, aza miandry fête des mères, aza miandry anniversaire, fa amin'ny fotoana rehefa tsaroanao mila mampiseho fitiavana amin'ny vady koa, de atovy zany, zavatra tena ilainy zany. Mikolokolo an'ilay fankatiavana ao tokantrano zany. Jesosy Kristy manome atsika isan'andro, zavatra tsy eritrereto ny saintsika akory, manome cadeau atsika isan'andro. Ary ny tena niarany natolo no atsika, raha ny tena marina, ny tena niarany tena natolo no atsika. Jesosy Kristy ao anatiny miaraka amintsika isan'andro, mampiseho fitiavana amintsika isan'andro, mibitsika ny fitiavany amintsika isan'andro. Ary zany ny lasa ery, ary zany ny lasa fiainana ao anatintsika, azotsika koa mity an'ilay vaditsika. Tahaka izany ihany koa rehefa misy zavatra ao tokantrano, misy zavatra tokony ho karakaraina na ohatran'izany, ampisehoy amin'ny alalan'izany ny fitiavana, ampisehoy amin'ny alalan'izany ny fitiavana, asehoy fa tena misy lehilahy azo ny anteherana ao anatin'izany tokantrano zany. Ny ankoatran'izay moa ny resaka relation eo amin'ny couple, iny angamba mazava ho azy, iny tena farany indrindra iny rahalahy isany. Indraindray iny mahamaika atsika, fa tadio tsara fa ny vehivavy tsy disposé amina firaisana eo amin'ny mpivady, firaisana ranofo ny resahako, raha tsy ny fony aloha no misokatra voalohany. Mialatsiny fa tena direct amin'ny teny an'ity resaka ity, satria manjary manahirana ao anatin'ny relation de couple be dia be ny fahasimbana ateraky ny tsy fahalalana an'izany. Iny indraindray ny lasa mahamaika atsika. Le vehivavy tsy mahatsiaro tiana, le vehivavy tsy mahatsiaro apetraka amin'ny toerana misy azy, tsy mahatsiaro hoe tena tiana izy, de lasa iny mahamaika atsika, iny ny lasa voalohany. Fa raha ny tena marina ry havana, ny vehivavy afa-tsy hoe mety misy karazany, misy sasany zay mety hoe tsy izay fa tena ny toe-batany, ifonako le fitenenina, mety hoe nainfomanina izy, de amin'izay fotoana izay, raha izay indray de resaka hafa. Fa raha vehivavy normal rahalahy isany, tsy ny relation sexuelle mahamaika amin'ny vehivavy, fa le fitiavana, satria ny fonony azy ny mandeha aloha. Mila azontsika zany de mila takatritsika zany. Ary rehefa azontsika tsara zay zavatra izay, de zay no mahatonga hoe omeo azy ilay fitiavana aloha, tahaka ny nataon'i Kristy, tahaka ny nataon'i Kristy ho antsika, tahaka ny nataon'i Kristy, raha tena takatritsika zany. Faharoa manaraka an'izay ry havana, resaka sécurité moa mazava ho azy sy ny identité manaraka an'izay fotsiny. Ilain'ny vehivavy zany, maninona ny vehivavy moa rehefa manambady de lasa mitondra ny anaram-badiny. Maninona izy rehefa manambady de mitondra ny anaram-badiny izy, satria zay le identité zay. Mahafiara azy ve no mitondra ny anaranao, satria tena lehilahy Kristy ianao ao atokantrano, ary tsy mahamenatra azy mitondra n'izay anarana izay. Tahaka ny hoe za no vonjeny Kristy, tsy mahamenatra no mitondra ny anarana hoe za de kristianina, za velona tao anatiko Kristy. De tahaka an'izay mihitsy ny vehivavy
fa rehefa ny vehivavy no misalasala hitondra ny anaranao de mieritrerety zay fa misy zavatra tsy normal zay, misy zavatra tsy miady zay identité zay ry havana, zavatra tena tokony mipetraka zay, tak'izany ihany koa ny sécurité. Itsika manana antoka fa misy mpikarakara, manana antoka fa misy mandray an-tanana ny fiainantsika, tak'izany ihany koa ny vehivavy havana. Vehivavy raha lahy isany mila miseho sentir izy hoe en sécurité izy, mila miseho sentir izy hoe misy lehilahy mikarakara azy amin'ny lafiny rehetra, mila miseho sentir izy hoe misy lehilahy afaka ianteherany, misy lehilahy afaka raha misy olana na misy zavatra menjady aminy de afaka metehatra, afaka mitomany eo am'zany vadiny zany izy, afaka matoky izy fa misy vahaolana hoentin'izany vadiny zany. Na zavatra zany ry havana, raha lahy isany a tsy possible zany raha tsy ao amin'ny Kristy tsika, satria tsika tsy ahavita iantehera ny vehivavy, fa tsy maintsy Kristy la ianteheratsika no ianteherany ihany koa, fa tokony mahatsiaro tsara izy fa miantehatra amina lehilahy zay manana ny Kristy velona ao anatiny izy, ary tsisy ninina atahorany, satria lehilahy mijoro tsara ao anatin'izany mahany kristiana zany no vadiny, zay tena mila azo zay. Zay ny ny vehivavy ry havana, zay ny ny vehivavy rahalahy. Inona kosa ny zavatra ilainy ny lehilahy? Ny any Kristy aloha mila azo tsika, ny any Kristy de tsotra, tsy fitiavana ny ilain'Andriamanitra omentsika azy, fa ny ilainy omentsika azy de voalohany indrindra aloha ny voninahitra, ny gloire zany sy ny admiration, ny gloire sy ny admiration. Zany hoe mila apetraka tsika amin'ny toerany Kristy fa izy rery, izy no centre, ary izy no mena voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Zany toeram-boninahitra Kristy zany, zay gloire zay no manamarika fa kristianina tsika, satria ny zavatra rehetra ataotsika de manome voninahitra ny Kristy, ary ny zavatra rehetra ataotsika de Kristy no ivo ny zavatra ataotsika. Zay ny zavatra voaloha. Ny zavatra faharoa, ny zavatra andrasany Kristy amintsika de ny fiainona azy. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra le hoe shema Israel, enoy ry Israel, Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra tokana miaino fiainona. Zay no andrasan'Andriamanitra amintsika, ary ny fibanjinana mandrakariva azy, fibanjinana ny asa-pamonjena vitany. Inona ny dikan'izany? Ny anay lehilahy raha nabavy malala isany de tsotra, ny zavatra andrasanay de ny admiration moa zany ny filazana azy, tsy le admiration ohatran'ny anareo vehivavy hoe joli nareo, tsara nareo, tsy izay le admiration andrasan'ny lehilahy, fa ny admiration andrasan'ny lehilahy de ny fiacceptenao hoe mety ny zavatra ataony, ny fiacceptenao hoe tena lehilahy izy, tena mahavita ianao ry dada, tena tsara ny zavatra ataonao dada. Mila kopakopahana ny lehilahy mba hipetraka tsara ny estime de soi nao amin'ny Kristy arany. Ianareo vady no afaka manao an'izay, ianareo vady ny afaka manao an'izay. Ny endrika fitiavana ny rasanay de tsisy afa-tsy zay, tsy zakan'ny lehilahy, zany hoe eny amason'olona izy ny debadebahanao. Tena raha ianao raha nabavy malala raha manao zany, aza atao an'izany eny amason'olona ny vady. Raha misy zavatra tsy tantinao na tsy zakanao de teneny mora izy any an-trano. Tsy zakan'ny lehilahy ihany koa ny comparena amin'ny hafa, tsy zakan'ny lehilahy zany, dia aza manao an'izany, fa tsy zakany zany. Misy fomba fiteny mora afaka hitenenana hoe dada tsy mety zao sao de mba zao ny tokony ataotsika. Ao amin'ny vehivavy ry havana, misy ny antsoina hoe autorité d'influence. Le niteneniko rehetra momba ny lehilahy teo, autorité de domination, fa saingy tsy domination an'le izy fa domination du Christ qui vit en lui. Zany hoe le Kristy velona ao anatiny no iny domination iny ny azony, domination d'amour amin'ny vadiny. Fa ny vehivavy kosa indray, autorité d'influence, le influence du Christ ao anatinao, le autorité d'influence iny afaka mi-influencer ny vadinao ianao. Tadio fa ny lehilahy anankiray matoa tena mijoro de misy vehivavy
aorinany eo akoatrany hoe kristy zay kristy aloha zany tena voalohany kristy no ivony zavatra rehetrarehetra fa misy vehivavy manana ny kristy koa ao ambadika ao zay mi-influence anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra ny anjaranareo vehivavy de mametraka ny lehilahy amin'ny toerany mametraka amin'ny vadinareo amin'ny toerany apetrao eo amin'ny toerany izy mety mbola tsy mahavita tsy vitany tanteraka hatrany farany ny adidiny fa mahaiza mandray an'ilay fitiavana zay omeny ihany koa lay fitiavany kristy zay efa atolony misy fiteny frantsay anakiroa ry havana mi-obtenir sy mi-recevoir tsy hitako moa zay lazana anazy amin'ny teny malagasy fa tena ifonako aza miezaka mi-obtenir ranabavy malala izany misy zavatra eritreretinareo indraindray a hoe tsy maintsy mi-obtenir an'ity a tsia fa ny tena vehivavy ao amin'ny kristy de mi-recevoir tsy mitaky fa mandray tsy mitaky fa mandray itsika tsy mitaky ninninona amin'ny kristy itsika fiangonana fa mandray amin'ny kristy aza mitaky na inona na inona fa zay atolony kosa ary zay manifestation zay fiseho an'ilay efa fitiavany kristy ao anatiny mahaiza mandray an'izay mahaiza mandray ny fitiavana mantsy misy ny manolotra de misy koa ny mandray misy mahay manolotra fa tsy mahay mandray misy ndray mahay mandray fa tsy mahay manolotra fa ianareo vehivavy tena natao andray nareo tsy natao izary nareo natao andray de natao amerina an'izay nyraisinareo ny anjaranareo vehivavy de mametraka aloha voalohany indrindra an'io lehilahy io raha ny tena marina zany de mikopaka anazy elako tsy ny moa am'le fiteny fa mi-influencer anazy mba ho tena lehilahy ao amin'ny kristy mety mbola tsy vitan'izay fa zay ny teneniko hoe tsy vahaolana ny fifanomezantsiny na mifampitahana ny vadinao amin'ny hafa hoe ianona mahavita an'izao za ianao jere ty ianao tsy mahavita an'izao tsy vahaolan'izay fa ny vahaolana de ny fahononany tena vokatry ny fanahy zay omeny kristy anao ary mandray recevoir zay omeny kristy amin'ny alalany zay ny voaloha ary ny faharoa manaraka an'izay tena ngeza indrindra de ny fahaizana miainy ny vady miainy ninona tenen'ny vadinao de enoy izy ho anareo vehivavy enoy izy rehefa mise sentira enona ny lehilahy de tady tsara fa tsy maintsy misy impact amin'izay kristy ry havana ny fiainaontsika ny kristy izy Andriamanitra tsy problème ny tsy manova anazy na miaino azy na tsy miaino azy fa saingy ny lehilahy satria ny lehilahy no image du Christ de ny lehilahy rehefa tsy hainonao ary zay no mahatonga problème an-tokantrano rehefa tsy mifankahazo zay resaka zay de lasa samy mitady any ivelany nefa ny problème rehefa samy any ivelany ianao problème mitovy any tsy hoe voavaza olan'izay tsy hoe voavaza olan'izay tsy hoe rehefa tonga any ivelany a de lasa mivaly olana tsia hoe miaraka amin'ny olana ivelany ny anankiray de lasa mivaly olana tsia mitovy any mivaotsy manitra ozy izy fa rehefa totara ihany amin'ny voalohany fotsiny ohatran'ny fitiavan'olombelona de ohatran'ny matsiro de ohatran'ny mody mifampiaino sy ny ohatran'izany fa ao amin'ny kristy ry havana ny tena vahaolana satria ao amin'ny kristy ao amin'ny kristy mila mianatra tsika ianareo vavy mila mianatra an'izay hoe mila miaina mila mametraka ny vady amin'ny toerany sur un piédestal apetrao izy ho tena rangahy ho tena lehilahy lehibe manana responsabilité apetrao izy na mbola tsy vitany arany apetrao izy apetrao amin'ny toerany izy aza hitsy eny amatson'olona izy aza raisina ny andraikitra zay raisiny poseo izy ho tena lasa lehilahy fa ianareo vehivavy manana an'izay kapasité zay manana an'izay kapasité zay anangana lehilahy tena ho lehilahy ry havana ho faranako ty fampianarana ity mety mbola iteo reny aoka ho kristy no ivony zavatra rehetrarehetra de aoka ho izy no ho velona ao anatintsika ary zany fitiavany kristy zany no aoka hanosika atsika hanao an'izay zavatra rehetrarehetra zay de ho hitatsika fa iseho sy amirapiratra zany voninahitry kristy zany voninahitra ao an'i kristy amen